oabolana ny rahantsika rehetra mamaky oabolana toko fahatelo dia vakiko ny andininy fahadimy sy ny andininy fahaenina dia vakina toy izao zany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy. Matokian Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneke azy amin'ny aleanao rehetra fa izy handamina ny lalanao. Aza manao anao endry matahoran Jehova ka mifadiany ratsy dia ho famelombelomana ny nofinao izany sy ho fanamandoana ny taolanao. Amen. Tiako toizana le izy andininy fahasivy toizako ihany fa ohatrany tsara be le vakiteny. Mankalazany Jehova amin'ny fanananao sy amin'ny izay voalohambokatrao rehetra ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary ioatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanantazanao. Zay. Dia amin'ny alalan'io ten'Andriamanitra io no tena ankatsika fampahirezana ny amin'ny andininy fahadimy sy fahaenina mikasika ny amin'ny fahatokinan'Andriamanitra. Fa rehefa nitoizantsika ny vakina le izy dia mbola azo ihany koa raisina ireo andininy manaraka izay toy ny vakina teo. Io amin'ny andininy fahatelo dia voasoratra fa natao isika atoky an'Andriamanitra. Mitaky atsika Andriamanitra ny mba hahatonga atsika atoky azy. Ny Baiboly dia milaza any amin'ny Hebreo toko fa 2:10 mamaritra mikasika ny amin'ny antsoina hoe finoana. Dia izao ny voalaza mikasika ny amin'ny finoana. Ny finoana dia fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina. Zany hoe ny fatokiantsika an'Andriamanitra no endrika anankiray anehoana sy sehoana ny antsoina hoe finoantsika an'Andriamanitra. Ny finoana zany izay ilaina ananantsika rehetra satria ny Baiboly dia milaza hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy ahita sitraka mihitsy isika amin'Andriamanitra. Kanefa ny finoana dia voambara fa fatokiana ny amin'ny zavatra antenaina ka ny finoana. Izany dia mampiseho ny amin'ny mahazava-dehibe ny antsoina hoe fatokiana an'Andriamanitra. Ary androany ny tenin'Andriamanitra dia mitaona antsika rehetra ny mba tena atoky an'Andriamanitra. Dia ozintsika hoe misy ave olona tsy matoky an'Andriamanitra. Riavana misy olona tsy matoky an'Andriamanitra. Tena marina izany. Misy olona tena hoe mitoky amin'ny herin'ny tenany fotsiny izy, mitoky amin'ny fahaizana mampalalany fotsiny izy, mitoky amin'ny efa fanaony mahazatra fotsiny izy, mitoky amin'ny karazan-javatra maro samihafa ety amin'ity zao tontolo zao ity izay eritreretiny sy heveriny hoe mahavonjy azy ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Fa izany Andriamanitra izany dia tsy hitokisany. Ohatra anankiray mazava-be dia mikasika ny amin'ireo olona izay antsoina hoe olona tsy mino an'Andriamanitra, olona tsy matoky an'Andriamanitra. Fa isika kosa izay manatrika eto androany dia tao amin'ny Baiboly, tao amin'ny tenin'Andriamanitra, tao amin'ny fanan'Andriamanitra ho lasa tena hoe olona mahatoky tanteraka an'Andriamanitra ary matoky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo sy eo amin'izay rehetra ataontsika. Misy ary ve hoy isika ihany koa olona tsy matoky an'Andriamanitra. Akoatra ny olona tsy mino an'Andriamanitra izay nilazaiko teo hoe mitoky amin'ny zavatra maro samihafa ety amin'ity zao tontolo zao ity izay heveriny fa mahavonjy azy izy dia tsy matoky an'Andriamanitra izy, tsy mino an'Andriamanitra izy. Akoatra n'ireny olona ireny dia misy koa ry havana azoko lazaina hoe tena kristianina fa tsy matoky an'Andriamanitra. Rehefa mandalo zavatsarotra ny kristianina, rehefa mandalo zavatra manahirana ny kristianina dia tonga ho aminy tahotra, tonga ho aminy fanahiana, tonga ho aminy tebiteby, tonga ho aminy vokatry ny tsy fahafantarana hoe ahoana ny fomba atao tafavoany amin'ilay onana sy ny zavatra manahirana. Dia misy koa na dia kristianina aza ry havana dia mametraka côté ny amin'ilay antsoina hoe fatokiana an'Andriamanitra, fa manomboka mipanika izy dia manomboka mitady mamonjy tena izy dia mitonga azonatao ve dia adinony sy apetrany mihitsy tena any amin'ny coin anankiray ilay Andriamanitra sy ny fatokiana azy. Izany no mahatonga an'Andriamanitra androany mitaona antsika rehetra indray hoe matokian Jehova ianao amin'ny fonao rehetra. Amen. Tena natao atoky an'Andriamanitra isika. Fatokiana an'Andriamanitra dia fatokiana ny teniny.
ny fatokinan'andriamanitra de fatokina ny teny fikasana zay nylazainy sy ny zarainy tamintsika. Ny fatokinan'andriamanitra de fatokina ny amin'ny zay efa nampanantenainy. Zany no anisan'ny azo lazaina daholo hoe fatokinan'andriamanitra. Isika miazona ny teniny de manantena fa hiasa izy atateraka zay efa nampanantenainy. Raha nilaza izy hoe antsoy ahy amin'ny andro mahory de amonjy anao ka anome voninahitra ianao, ny antsoina hoe matoky an'andriamanitra isika de makatotsotra izany teny zany ao anatin'ny andro mahory, ao anatin'ny manahirana, ao anatin'ny zavatsarotra, de manandratra isika tokoa vavaka eo anatreny miantso azy satria matoky ilay nolazainy hoe amonjy atsika amin'ny andro mahory izy raha iantso azy isika. Amen. Ny fatokinan'andriamanitra de tadiavin'andriamanitra sy takin'andriamanitra amintsika. Ary ilay toin'ilay tenin'andriamanitra mivakina tamin'ny voalohany amin'ny lohabolana hoe matokian'andriamanitra ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Ny anisan'ny azo lazaina zany hoe fahavalo ny fatokinan'andriamanitra de ny fiankinana fotsiny amin'ny fahalalantsika. Zay ny anisan'ny azo lazaina hoe manohitra ny fatokitsika an'andriamanitra de rehefa ny fahalalantsika fotsiny no ifikirantsika sy itondrantsika ny fiainatsika. De matetika zany fahalalantsika fotsiny hoe ny fahaizana mampahalalantsika ny amin'ny kasika ny amin'ny toe-javatra maro samihafa zay mety ohatrany hoe lalovan'ny fiainatsika ilana antsika tena matoky an'andriamanitra de eo anatrehan'izany ny fiankinana fotsiny amin'ny fahalalantsika no manohitra ny fatokitsika an'andriamanitra. De hoy ny andininy fahaenina koa nefa hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy no andamina ny lalanao. Ny fampitohy ny tenin'andriamanitra rehefa matoky an'andriamanitra isika fa tsy miankina fotsiny amin'ny fahalalantsika de hoy koa izy hoe atonga azy andamina ny lalantsika. De raha toy isika manaiky azy amin'ny alehantsika rehetra. Amin'ny teny vazaha le manaiky azy amin'ny alehantsika rehetra de hoy ny voasoratra hoe reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais Dieu, reconnais-le dans toutes tes voies. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra. Anisan'ny fitaka be amin'izao fiainatsika manaraka an'andriamanitra sy manompo an'andriamanitra izao de ny miankina fotsiny hoe amin'ny fomba fanao mahazatra amin'ny herin'ny tenatsika, amin'ny fomba fanao n'izao tontolo izao fotsiny. Fa ny baiboly androany de mitona atsika atonga atsika tena hoe ireconnaître an'andriamanitra amin'ny zavadrehetra zay alehantsika sy rehetra ataotsika. Miconsidérer ny présenceny matoky sy mino fa momba atsika izy, miaraka amintsika izy, mitantana atsika izy. De ny fametrahantsika ny fiainatsika toy izany eo anatrehany manafaka atsika amin'ny frustration maro samihafa riavana, manafaka atsika amin'ny karazan-javatra maro samihafa mety mampanika, mampatahotra. De zay no mahatonga ny baiboly androany mitona atsika rehetra hoe reconnais-le dans toutes tes voies. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra, matoky an' Jehova amin'ny fonao rehetra, aza miankina fotsiny amin'ny fahalalanao. Hitanareo fahalalantsika zany voafetra, zay ny tena marina. Ny ezaka rehetra ataotsika sy ny zavatra rehetra mety eo pelatanatsika hoe azosika sarangotana de limité daholo ihany ireny. Izany no mahatonga an'andriamanitra mitona atsika atoky azy satria izy no lay mahay manao ny zavatra rehetra. Amen. De hoy koa nefa ny baiboly ato amin'ny Jeremia vakitsika Jeremia 7:20 de ny andinin'ny faha no afiseko eto moa le izy. Jeremia 7:20 de ny andinin'ny fahafito sy ny andinin'ny fahavalo de zao no vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy hoe hotahina izay olona matoky an' Jehova de izay olona manana an' Jehova ho tokony. Hotahina izay olona matoky an' Jehova de izay manana an' Jehova ho tokony. Io tenin'Andriamanitra io de mampiseho amintsika fa ny fatokinan'Andriamanitra de azo adika ihany koa hoe fametrahana an'Andriamanitra, fananana an'Andriamanitra ho tokitsika.
ny olona rehefa tsy mitoky amin'Andriamanitra dia azo lazaina avetrany tsy ampiambambana hoe ny volany zany ny tokony matetika rehefa tsy Andriamanitra ny tokony ny olona dia tsy maintsy any amin'ny vola zay no ametrahany tokony na any amin'ny fahatanjana na any amin'ny fahasalamany fotsiny. Azonareo hoe mbola manana fahasalamana tena miriarizy dia iny ny tokony. Fa androany Baiboly dia milaza hoe Jehovah no natao tokony tena itokintsika. Raha manana ny Jehovah ho tokintsika isika dia hoy ny voasoratra hoe ho tahina isika. Amen. Ry havana ny olona rehetra dia mba maniry zany atao hoe raha mba tahin'Andriamanitra, ho tahin'Andriamanitra na dia atao ary izy milaza hoe za tsy mino an'Andriamanitra, misy ilany kely ihany ry havana any amin'ny ilany ihany mba manatena ihany hoe mba mitady ihany misy an'izany fitahin'Andriamanitra zany ny fiainanay ohatrany mba mety hety. Dia androany anefa tononona amin'ny fiainantsika fa ho tahina isika raha toy isika kaza hoe matoky an'Andriamanitra. Ho tahina zay matoky an' Jehovah dia izay manana an' Jehovah ho tokony. Dia hoy ny andininy fahavalo fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra na dia avy aza ny ainandro sady ho maitso ny raviny ka tsy anay izy na dia miankina aza ny andro fa tsy hitsahatra ny famboany. Ny olona matoky an'Andriamanitra dia ho tahaka ny hazo maniry eo amoron'ny rano izy ny ten'Andriamanitra, mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy atahotra. Zany haitany zany no anisany atahorana. Anisany atahorany tsika zanak'olombelona, atahorany zava-mananay, atahorany zava-boary ny haitany satria fantatsika rehetra hoe rehefa miresaka hoe haitany dia ny toyan'ny haitany matetika dia faminina. Ny haitany ny anisany azo lazaina miteraka faminina, miteraka tsy fahavokarana, miteraka fampitehan'ny zava-mananay, fampitehan'ny zava-maniry. Ny haitany no anisany azo lazaina hoe fahavalo anankiray tena hoe manapotika ny fiainan'ny zanak'olombelona. Kanefa ny Baiboly eto dia milaza fa raha matoky an'Andriamanitra zaho sy ianao dia tsy andalo izany haitany zany ny fiainantsika, tsy ho lalovan'izany haitany zany ny fiainantsika. Ho tahaka ny rano mamaka eo anilan'ny rano mandeha isika, zany hoe ho tahaka ny hazo zay velona mandrakariva, tsy manana atahorana, tsy manana haitany atahorana, ary dia ho maitso mandrakariva ny raviny. Aleloia. Matetika ny ino tianarany ny hazo malahelo maniry eny amoron-drano dia hitantsika maitso foana, na ririnina aza maitso ataoko. Hazo malahelo maitso ny raviny maniry eny amoron-drano. Ny hazo rehetra zay maniry eny amoron-drano efa tsy ny hazo malahelo any akory, fa mba ohatra anankiray tiako taritana ny saintsika hoe manomboka zao nge rehefa mandalo ery amin'ny lakany Vincennes dia jereo ny hazo rehetra maniry eny amoron-drano dia hitantsika hoe maitso maniry. Ny zakarandahy ery anosy ve misy fotoana tsisy raviny, marina izany, fa misy raviny izy, rehefa misy raviny maitso ihany rehefa eny amoron-drano no maniry. Ny hazo maniry eny amoron-drano dia izany no anoaran'Andriamanitra ny olona zay matoky azy. Azontsika ve natao ary hoe misy ny hainandro, misy ny haitany dia tsy hataindrantsika izany, fa ho hita Andriamanitra anamarina ny teniny eo amin'ny fiainantsika hoe miadidy sy miandraikitra antsika, olona voatahy isika. Amen. Olona voatahy. Aleloia. Zava-dehibe sy mahafaly zany antsoina hoe olona voatahy eo amin'ny fiainana. Za manokana dia tena iriko ny atao hoe olona voatahy, satria ny dikan'izany atao hoe olona voatahy izany dia olona épargné amin'ny loza maro samihafa, olona tsy andairan'ny krizy. Amen. Satria voasoratra hoe Andriamanitra ny tokontsika, izy no miaro atsika, izy no mitahy atsika. Olona voatahy izany no anononana atsika raha toy isika ka matoky an'Andriamanitra. Izay tenin'Andriamanitra fo izay no entina indray apetraka amintsika hoentina amin'ity herinandro ity, amakivakintsika ny herinandro averina ilay izy hoe matoky an' Jehovah ianao amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, aza miankina amin'ny fanao mahazatra fotsiny. Apetrao amin'Andriamanitra ny fiainanao rehefa maraina alohan'ny fo, apetrako aminao ny fiainako indray androany. Tsy handeha fotsiny araka ny routine, tsy handeha fotsiny ohatran'ny fanao mahazatra, fa mba tena ianao Andriamanitra ny tokiko. Dia zava-dehibe
ny ananantsika fotoana ilazana toy izany aminy sy ametrahantsika tokoa ny fiainantsika ho taky izany aminy amena ka tikotsika tena hoe olona anokana fotoana ho an'Andriamanitra isa maraina tsara moa hoe midemara amin'ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra isika baiboly dia milaza ao amin'ny Genesis hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra izany hoe azo lazaina izany fa Andriamanitra dia natao tokony ho amin'ny voalohany eo amin'ny fiainantsika voalohany eo amin'ny toerana eo amin'ny fiainantsika dia ataovy toy izany ny fiainanao ary ao anatin'izany dia tena milaza aminy hoe matoky anao Andriamanitra ianao no ametrahako ny fitokisako amin'ity anio ity matoky anao ianao no ametrahako ny fitokisako dia hoy ny baiboly hoe izy andamina ny lalanao amen tena mila n'Andriamanitra mandamina ny lalantsika isika betsaka ny loza maro samihafa mety miseho fa rehefa Andriamanitra no anakinantsika ny fiainantsika miasa mahagaga eo Andriamanitra io ohatra anankiray ity mba tiako zaraina mandala ato an-tsaiko avy any Provins izahay tamin'ny volana juin dia naka ny A4 national 4 tsy haiko partir ny aiza ny mahazo ny A4 dia rehefa nandeha tamin'ny A4 miresaka zay ao anaty tômôbila dia hoe rehefa avy eo tokony mivily maka ny national 4 zava dia naka national 4 dia avy eo tokony mivily maka ny A4 rehefa tonga teo amin'le tsy tadidiko ny anaran'le tanàna dia rehefa tokony akanay A4 izahay dia variana ny resaka dia dilan'le sortie dia lasa nanitsy any tamin'le national 4 dia mahafinaritra be dia zao nandeha kely 200 mètres zany zahay vao nidilany raté an'ilay sortie tokony ho any amin'ny A4 hoay tena tokony akan'le A4 lasa iny le A4 tsy afaka tsy ny récupérena hiverina amin'iny dia nandeha kely 100 mètres 200 mètres angamba ny ataoko hoe 200 mètres ny tômôbila lasa enjana be le volant mbola tsy haritako ohatr'izay olombelona azy azonareo hoe nicoince le volant dia taitra be zany hoe hoay le volant tsy azo ahodina zaka dia le lalana mahitsy tsara dia vao tsy azo ahodina le volant tonga dia nampisaotra an'Andriamanitra misaotra tsy lasa tany amin'ny A4 azinareo hoe fa raha lasa tany amin'ny A4 zany sanatria le volant kay zany efa fantatr'Andriamanitra hoe zay zany ny zavatra iseho rehefa avy eo dia lasa mitsososo any anatin'ny tombolin'olona any amin'ny autoroute kay le izy zany le volant efa zay hoe coince rehefa avy eo dia niraté an'le sortie tsy hitanareo hoe zany hoe fiasan'Andriamanitra ozy tsika coïncidence fa amiko Andriamanitra omniscient mahafantatra ny zava-rehetra rehefa manana ny lalana hitondran'ny fiainantsika dia hoe tsy lasa any amin'ny A4 dia nandroso ny tômôbila dia nandroso 200 mètres dia nisy rond point le volant zany efa micoince io dia tao amin'le rond point tsisy olona mihitsy marina c'est vrai hoe lahady ariva ny andro tsy be dia be ny micircule fa nazanona tsy zany mba mampahery sy mampisaotra an'Andriamanitra ihany eo amin'ny volant hoe tsisy olona mihitsy satria le volant tsy mety ahodina fa mafy be lasa niakatra teto amin'le niakatra manitsinitsy zany izy fa tsy azo nahodina manaraka an'le rond point ohatra zao dia navita an'le rond point ihany tsisy olona mihitsy nandeha dia vao nivoaka ny rond point dia tonga dia nisy le parking ny lapère dia tonga dia nasitrika tao amin'ny parking ny lapère dia vao tonga teo nijanona zay zany tao anatin'izay parcours atao hoe 300 mètres zay tsisy olona teo aloha tsisy olona tao aoriana hoe mibouscule tsy hitantsika ve tena mba Andriamanitra mahagaga tena mampisaotra an'Andriamanitra dia tonga teo amin'ny lapère kay miporotsaka tao lay fingotra maintimainty ny courroie ny alternateur raha tsy diso any anarany dia teo amin'ny lapère ny antsony dépanneur lamina ny fosiny saina dia mampisaotra an'Andriamanitra hoe tena Andriamanitra no mahitrahana amin'ny fiainan'Andriamanitra tokoa ny itokisana marina fa tena hoe ohatra ny coïncidence ozytsika zany raha amin'ny olona tsy mino an'Andriamanitra dia zay fisehony fa ny tena mahafantatra hoe napetraka tamin'Andriamanitra ny fiainana riavana dia mino ny fiarovany mino ny fitantanany mino ny fitondrany matoky fa tena hoe miaro izy ary tena hoe tsy mandaona mahafoy dia saorana an'Andriamanitra petraka tsara tao amin'ny lapère nipatrapatraka be koa avy eo ny orana ny tena sitrika tao anatin'ny tômôbila nalain'ny dépanneur dia ny bataille dia nateriny tsotra tery dia avy eo taxi nitondra lody taty an-trano alleloia tahaka ny ohatrany hoe loza tahaka ny ohatrany hoe mandalo ny hain-tany azonareo ve fa zay matoky an' Jehova dia ho tahaka ny azo maniry eo amoron-drano
mamaka eo amorony rano mandeha na de ho avy aza ny ainandro na de isy aza ny loza na de isy aza ny zava-manahirana de ho hita ny tanan'Andriamanitra ho am'izay matoky an' Jehova miaro azy mitantana azy momba azy natao izany renesika ampaherezana antsika indray hoe matoky an' Jehova ny fonao rehetra de maneke azy amin'ny alehanao rehetra amen. Tononona izany teny zany anafaka ny tahotra zay mety lalovan'ny fiainantsika ny tahotra zay mety andalo te sosoka eo amin'ny fiainantsika mba tena hoe ichasse ny tahotratsika izany amen. Androka ny tahotra rehetra androka zay rehetra mampitebiteby mampifrustre mampanahy mampipanika zany tenin'Andriamanitra izany anie de androka izany rehetra izany eo amin'ny fiainantsika. Ivavaka isotra n'Andriamanitra ary isika misaotra ny amin'ny teninao raika zay norenesinay teto. Andriamanitra tianay ianao ka tsy mitsahatra ny mampahery anay ary isorako anao ny teninao zay napetraka hoe ty aminay ray malalo ampatsiahivanao anay indray ny fitiavanao anay lehibe tokoa. Mankasitraka raiko de raina sy ankalazaina ary omena voninahitra ianao zay manafaka anay amin'ny zavatsarotra maro samihafa ary mamonjy sy manisy soa anay Andriamanitra isanandro de ianao ny tokonay ary zay rehetra de hiaraka merina hoe matoky anao a Jehova matoky anao Andriamanitra. Tsika rehetra niaraka merina matoky anao Andriamanitra matoky anao Andriamanitra matoky anao a Jesosy matoky anao a Jesosy. Halleluja amin'ny anaran'i Jesosy amen amen. De soratsika n'Andriamanitra zay tenin'Andriamanitra izay